ho aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Andramanitra fitiavana ianao, ka mihevitra ny mombana ety, raha mifomarana izay ety afaka ambavanay noe ampoanay ny fahasoavana. Raha maraina mibalika ny andronay ety, ianao no masoandro ny aviany, na ny ali ny ririny na mandalo ety, ianao no kintana mitantana ny diany mavaka, izay atao sady pololotrampona iaone izahay any atokiana. Ivavaka isika ry havana, dera laza saotra sy fankasitrahana hatolotrainao Andriamanitra rainay eo amin'i Jesosy Kristy. Saotra noho ny fandaminanao ny zavatra rehetra azonay manantona anao indray amin'izao ora sy fotoana izao, amin'ny alalan'izao tambatsotra izao. Avia ka siona aty anatinay rehetra, mampaherezanay indrindra amin'ny ady izay tsy maintsy atrehanay, dia mitenena ry Tompo voninkenanao izay. Saotra Jesosy. Amen. Ziharendrito ny foko favohako hoanao, ka midiraty amboko manjaka irelia, eny Tompo, eny Tompo, raisoao hoanao, eny Tompo, eny Tompo, raisoao hoanao. Efesianina toko 4 andininy 10 ka hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Farany mahereza ho amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo ifahatra amin'ny fanangolemin'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara azy kasiky ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho verovan-tratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho apinga izay ahazoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjeny ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ahy koa mba ho menay ny hilobava amin'ny fahasahina, ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara, mba hiteny izany amin'ny fahasahina aho toy izay mety ho teneniko. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
Efesianina toko fahenina andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo. Izany indray no isy ny afatry ny tompo ho anao anio nakanaloha hevitra hoe miatrika ady ny mendo. Mamarana ny epistily ho an'ny Efesianina ny apôstôly Paoly eto ary dia mampahafantatra fa hiatrika ady ny mino saingy miaraka aminy amin'izany ady atrehana zany Andriamanitra. Inona ny tsara ho fantatra voalohany amin'ity ady atrehan'ny mino ity? Iarahany amin'Andriamanitra izany, miaraka amintsika amin'izany ady atrehantsika izany Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny andininy fahafolo, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Inona moa ty herin'ny faherezan'ny tompo ity? Mbola mafisiny eo amin'ny Efesianina toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Hery avy amin'ny fanahy masina, ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa hery tsy hay toerina izy io. Rehefa tsy mandray an'io hery io isika dia tsy haharesy amin'izao ady atrehana izao. Dia mafisina ary fa miaraka amintsika araka izany Andriamanitra, tsy mamela antsika irery izy amin'ilay ady atrehantsika, ary fantany fa mafy io ady io, fa izy mihitsy no milaza an Jehova ny ady. Ary efa nampanantena hatramin'ny andron'ny Mosesy, Jehova no hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Inona ny tanjona amin'ity ady atrehan'ny mino ity? No mba azotsika hifahatra tsara. Amafisiny amin'ny andininy faraka ambin'ny folo zany, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra tsara. Ila hoe mamahatra tsara io dia fomba fiadiny miaramila tamin'izany fotoana, tsy miembotra amin'izay dingana efa vita mba tsy hatonga amin'ny tena ho lavo, fa raha vao miembotra dia raisina tahaka ny efa resy izany miaramila izany. Ry havana, ninonina ady atrehanao ka mbola manaiky hiaraka amin'ny tompo ianao, dia tadio fa miaraka aminao koa izy. Na mbola tsy fantatritsika koa ary sao hoe iza moa no fahavalo amin'ity ady atrehantsika ity, fa ny fahitantsika ny hoe mbola tsy fantatra ny fahavalo dia fa miteny Andriamanitra hoe miaraka aminareo aho, hanome hery anareo aho, hampandresa anareo amin'izany. Dia aoka azo toky sy fanantenana isika, fa tsy ahalavo atsika izany ady izany. Ny fahalalantsika fa miaraka amintsika izy dia ampy hanome fifaliana sy fanantenana, fa raha Andriamanitra tokoa ny momba antsika, iza no atohitra antsika. Ny zavatra faharoa tsara ho fantatra amin'ity ady atrehan'ny mino ity dia izao: ady amin'ny Satana izy ity. Ady amin'ny Satana izy ity. Satana ny fahavalontsika. Mazava ny voalaza amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra, izay mbola ambarany fa mpanjakany zao fahamaizina zao. Inona moa no tena asa amin'ity Satana ity ety an-tany? Hoy ny voalazan'ny Petera voalohany toko fadimy andininy fahavalo, ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny leona mierina mitady izay harapany. Manan-karena zany fomba filaza amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Zany hoe afaka mandehandeha manerana izao rehetra izao ny devoly, na ho any amin'ny kontinanta aiza ianao, na ho any amin'ny kontinanta aiza, na any amin'izay toerana heverina fa miafina, afaka mandeha sady manam-pahefana amin'izany toerana zany ny devoly. Ary tsy vitaneo mandehandeha fotsiny, fa hoy izy hoe mierina tahaka ny liona mitady izay harapany. Raha azontsika an-tsaina amin'izany dia hoe tena sady manenjika no mamiravira. Fantatsika ny tantaran'ilay demoniaka anankiray tao Gadarena, nataon'ny devoly miboridana, nataon'ny tonga mahery setra, mirenireny, manimba ny tenany, lasa tsy mahatsiaro ny ankohonany ka lasa mipetradrery teny amin'ny fasana. Izany no tanjon'ny Satana, zany no asan'ity Satana ity eo amin'ny fiainantsika rehefa tsy miady isika. Tena fetsy io Satana io, tena manangoly. Zany voalaza amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo, mba tsy ho tratra ny fanangolen'ny devoly. Amin'ny teny frantsay moa dia ambarany hoe manœuvre,
Hainao tsara ny tiany zany ambara, zany hoe misy fitaka, misy fanadalana. Ary zay indrindra no ilantsika ny miaraka amin'Andriamanitra. Tsarovy ny tao amin'ny Saedena ny ampilainga nataon'ny Satana mba hambabona any Eva. Ary tadio fa ny Satana dia maka fanahy ny olona rehetra. Jesosy aza nalainy fanatany anefitra, maika fa izao sy alao. Ry havana, tena mbola miasa Satana mandraka ankehitriny. Miasa amin'ny fomba maro, ary araka ny nambara teo, amin'ny fomba feno hafetsena, feno fitaka. Miasa amin'ny alalan'ny zay rehetra manam-pahefana eo amin'ny fanjakana sy eo amin'ny fiarahamonina mba hampidirina foto-kevitra hanoerana an'Andriamanitra, fa zany moa no tena asan'ny Satana, fanoerana an'Andriamanitra. Dia ampidirina foto-kevitra maro samihafa, lazaina fa zo fototra, tahaka ny hoe ny zo hanalazaza, ny zo hifoka zava-mahadomelona, ny zo hifanambady lahy samy lahy, vehivavy samy vehivavy, ny zo afaka hamono tena sy ny sisa rehetra tsy voatanisa. Asan'ny Satana daholo zany. Mila malina isika. Ary na dia eo amin'ny fiainan'ny fiangonana aza dia miasa Satana maniraka olona, mitondra fampianaran-diso. Tadio no niseho tao amin'ny fiangonan'ny Pergamosy, ambara amin'ny Apokalipsy 2. Koa mila malina isika, mila mahay mamantatra ny fanahy isika mba tsy ho voafitaka arak'izany. Ino ny zavatra fahatelo tsara ho fantatra ny amin'ity ady atrehan'ny minuty. Ady ilana fiarovantena izy ty. Ady ilana fiarovantena. Satria fetsy Satana, satria mamitaka Satana, ary miasa manafika atsika izy, dia mila miaro tena isika. Ambara ny Efesana 4 fa manome fiarovantena ho antsika Andriamanitra. Zany moa dia naseho amin'ny kisary ny miaramila Romanina tamin'ny taonjato voalohany. Ary Paoly manoratra izao epistily izao dia tadio fa tany amponja ambenana miaramila Romanina. Inona avy zany fitaovana fiarovana hoentin'ny miaramila izay angalana ny kisary eto zany? Voalohany amin'ireny dia ny fehikibo, ao amin'ny 4:20 ambarany hoe fehikibo ny fahamarinana. Fantatsika tsara ny asan'ny fehikibo fa mamey ny akanjo mba tsy hanelingelina amin'ny fiatsika izay tokony atao. Ary ambonin'izay dia fitoeran'ilay sabatra ny fehikibo. Dikan'izany mariky ny fahavononana hetsika sy aro tena tsara. Vonona hanakana amin'ny sabatra izay manimba ny fotom-potoana kristianina, mba hijoroany ny fahamarinana. Zay aloha fehikibo ny fahamarinana, dia ny fahamarinana ao anatin'ny fotom-potoana kristianina. Fiarovatena faharoa, fiarovan-tratra. Ambarany hoe fiarovan-tratra ny rariny. Natao hiaro ny fo sy ny tratra zay tena saripady satria misy ny aina. Miaro ny rariny ao amin'Andriamanitra. Fiarovatena manaraka, apinga ny finoana hoy ny 2:20. Miaro amin'ireo zanatsipika alefa ny fahavalo. Zany hoe manakana ny fampianaran-diso samihafa alefa ny devoly tonga hatrany am-piangonana. Ny fitaovam-piarovana manaraka, fiarovan-doha hoy ny 7:20, fiarovan-doha ny famonjena. Io le kasika vy io zany, fantatsika fa malemy ny loha, ary ny loha no mitondra ny paikady rehetra rehefa miatrika ady isika. Ny loha eto dia manambara ilay famonjena zay fa ny matimatesany Kristy. Ezahany Satana ny rahana olona maro samihafa amin'ny alalan'ny sary mietsika, amin'ny alalan'ny literatiora samihafa, hoe tsy misy zany famonjena vitan'ny Kristy zany, tsy manan-kery zany, mila arovana. Revana malala, tena miasa Satana, tena manafiky Satana, ka mila miaro tena koa isika. Efa nomen'Andriamanitra atsika izany fitaovana fiarovan-tena izany,
mba azona manohitra fa ny ten'Andriamanitra hoe rehefa manohitra azy isika dia mandositra Satana. Matoky fa tsy haresanao izy rehefa mandray reo fiarovan'Andriamanitra ireo ianao. Fahamarinana faefatra farany tsara ho fantatra momba ity ady atrehan'ny mino ity. Ady ilana fanafiana izy ity. Mila manafika isika, tsy natao hipetrapetra-potsiny zany ny kristianina. Hoy ny andininy 5:10, mila mandray ny kiraro ny filazantsara ny fihavanana isika. Inona moa zany ny hevitry ilay kiraro eto? Ny kiraro dia mitory fa vonina ny andeha ianao ary vonina ny andeha lavitra. Natao andeha hitory ny filazantsara ny mino, hitety ny vazatany, ary zava-dehibe zany ry havana. Izany fitoriana ny filazantsara ataontsika izany dia tadio fa izany no fanafiana atao amin'ny Satana. Mampandositra ny Satana rehefa ny tenin'Andriamanitra no toriana, ka dia mila mitety vohitra, mitety tanàna isika arak'izany. Mila manompo an'Andriamanitra isika. Raha mbola tsy manana raikitra anao amin'ny fiangonana, mbola mampahery sy mampirisika anao ao, midira sampana, midira fikambanana. Amin'ny 5:7 dia omena fitaovam-piadiana isika, dia ny sabatra ny fanao izy. Io moa dia kisary teny ilazana amin'ny tenin'Andriamanitra, le sabatra roa alela. Rehefa tononinao ny tenin'Andriamanitra dia mangovitra Satana. Maika moa fa ny anaran'i Jesosy Kristy izay ambara ny tenin'Andriamanitra. Mila mizara fampianaram-ponona ny fiangonana ary mila mazoto mihaino sy mandray izany ny mpanaradian'i Kristy. Ary ny amarana ny azy dia ny hoe vavaka. Hitantsika amin'ny 5:20, io ny tena fitaovana sarobidy azontsika mandroaka ny Satana. Tena fantatry Satana fa rehefa mivavaka isika dia mifandray amin'Andriamanitra ny dikan'izay, dia manjary manandray ny herin'Andriamanitra. Ary marina ilay voalaza hoe ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Natao ho an'ny olona rehetra zany. Angatao amin'ny tompo ny fanahy ny fahendrena mba ahatonga anao azoto hivavaka ho an'ny olona rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe hivavaka na dia ho an'ny fahavalo azy. Ary eto na dia ny apôstôly Paoly ara dia nangataka ny mba hoentina mbavaka satria fantany ny heriny zany, fantany ny vokatra zany amin'ny fiainany. Mangataka izy mba hoentina mbavaka amin'ny asa fitoriana izay ataony ananany fahasahina sy fahendrena. Ary dia nataon'ny fiangonana tokoa izany. Hitantsika ny fahombiazan'ny ministera no raisin'ny apôstôly Paoly amin'ny fitorianany filazantsara. Ry havana, miatrika ady ny mino, ary tsy afaka miala amin'izany isika. Ady ara-panahy io atrehantsika io, satria Satana ilay fanahy ratsy ny fahavalo. Ady isan'andro izany. Dia tadio ny hirantsika manao hoe raha tsy mpandresy dia ho resy anao. Handresy koa anie izao sy anao. Ka raha ho avy ny andro ilantsika ty an-tany dia afaka ilaza tahaka ny apôstôly Paoly hoe efa niady ny ady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazahako aho, hatrao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homen'ny Tompo. Amen. Azamiamo na mielika awanchachanami fiaruhana azamba mataucha fasahifanja rahatsi manjesi demoresi Vavaka isika ry havana. Sotranao zay Tompo noho izany afatra nampitondrainao izany. Mampatsiahy fa tsy maintsy miatrika ady izany. Ary tsy olona, tsy nofo amandrano fahavalonay, fa Satana, ilay fanahy ratsy. Misaotra manome anay ireo fitaovana fiarovan-teny mba tsy hahatonga anay
ho rembo ny satana. Meo hery hatrany izay tompo, ary eo ka le fanahy mahery sady pampahery hitoetra aminay hatrany mba zonay miatrika izany ady tsara izany. Tompo, jereo sy vangeo ireo rehetra tratrany fanenjehany noho ny fanarahany anao, noho ny fitoriana ny filazany tsara. Ianao hikasika azy reo, ianao anoro azy ny lalana tokony alehany, ny fanapa-kevitra rehetra tokony ho raisiny, ary mbola nyle fifaliana satria zanakao sy asany tananao reny. Dia petrakay aminao tompo izao tontolo izao miatrika ty valana retina coronavirus ity. Meo hery sy fahatanjahan-tsaina ny mpitsabo isantsokajiny mba ahefa tsakany sy andavany, ampahombiazana ny andraikitra no mena azy amin'izany fitsaboana sy fikarakarana ny marary zany. Omeo fanantenana, fahatokina, fibebahana, fanoloran-tena ireo rehetra tratra ny tiaretina ity, ka tena mba hiantso anao amin'ny finoana ary voady anaraka anao amin'ny andro ny sisa rehetra. Dia omeo fahalalana ny mpikaroka amin'ny fikarohana sy ny famokarana ny vaksiny iadivana amin'ny tiaretina ity. Misaotra ry tompo noho ny fitiavanao. Dia ianao ihany no Andriamanitray, ianao ihany no fantatra fa azonay fandresena ka azonay koa ny satroboninahitry ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.